avec. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. miandry ny tohindra raha mikasika ny filoha teo aloha sy ny praiminisitra teo aloha ny rehetra telo volana nisiny ny fanavaozana raha izay tsy tokony ho vita ho azy amin'ny anarany mangarahara sy ho fametrahana ny tany hitandalana. Nitondra valy ny arakaraka ny fahafahana mamary eo olana naroso azy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika nandritra ny fionana tamin'ireo mpianatry ny oniversite sy ny mponina tao Mahajanga. Notazomina ho 200 ny tanjona-bola fototra araka ny fanapahan-kevitry ny komite arabola ny banky foiben'i Madagasikara. Io io izay heverina hatratrarana ny tanjona ampiana ny vidanga ny vidim-piainana hatramin'ny 500. Tanana sy tongotra ankizy manodidina ny valitaona no hita tetsy ampasika an-dranomaity ny maraina teo. Tsy mbola fantatra mazava ny momba ny raharaha izay mampy aharo mponina amin'izao fotoana izao. Any ivelany maty nisy ny tifitro-maly tao amin'ny trano fonenany any amin'ny faritra andrefany Libia. Ny zanaky ny kolonely Muammar Kadhafi filoha libianina teo aloha. Lehilahy miisa 4 ny rongobaso no fantatra fa nanafika azy ny antsy prian'izay. Ankafaliana indray tomboky lasy tombovavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasa anao ihany koa. Anaraka ny antsy prian'izay tony mazatra matoa andatsoratra nondeha anokafatsika ny fiarahana. 3 volana teoria ny firosoana tamin'ny fanavaozana teto amin'ny firenena. Aiza ny raha mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta teo aloha. Tsay Christian aiza ihany koa ny toyindreo antota taratasy misy 12 teny amin'ny fitsarana avo matoa andatsoratra. Nanitona ny sainy be sy ny maro ary voaresaka matetika teto amintsika tato atiny mikasika ny lalakizorana ho any amin'ny fanavaozana sy ny fanovanana. Nahitsy ny folohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara raha tafa tamin'ireo mpianatra tao Mahajanga ary nilaza sy nanamafy fa nitolona teo anatrehan'ny Ramatahora sy ny didijadona teto amin'ny firenena ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy azo ekena hoy izy na iza alaim-panahy amilivily izany lalatsaina irosoana amin'ny fanavaozana izany. Mandeha ary miroso hatrany ankilan'izay ny ady atao amin'ireo tsy maty manota sy ny famerenana ny tany-tandalana ary ny fanomezana asina ny vahoaka malagasy sy ireo arena ao aminy. Androany nandalo tao Maurice ny ministry ny fitarana malagasy sy ny mpitahiry ny fitombokaseam-panjakana. Tanjona tao anatin'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-dalàna eo amin'ny firenena roatonta, indrindra ny ady amin'ny évasion fiscale sy ny kolikoly ara-toekarena. Eo ihany koa ny fiarovana maharitra ny fiandrianam-pirenena ara-toekarena sy ny tombontsoa iombonana ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Fanampin'izay, mbola mitoy ny raharaham-pitsarana mikasika ny Imam Ravatomanga iandreketa ny FCC. Imam Ravatomanga no voaresaka eto fa manao ahoana ny mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta teo aloha ny Tsay Christian. Moa ve tsy misy fananana azo tsy ara-drariny ve izy ireo? Moa ve tsy nisy arem-pirenena lasa fananan'olo tokana na olombitsy ny ara-niasa akaiky? Tao tsy nisy resaka izany hatreto efa 3 volana teorina. Efa maro ny antsoavy natao teo anatrehan'izany saingy tsy nisy vokatra, tsy nisy dingana natao ka nampafantarana mpabe maso fantatry ny be sy ny maro. Hatramin'ny fitoriana napetraky ny ZNZ teny amin'ny anteny meram-pirenena mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina aza tsy nisy tohiny intsony ary tsy fantatra na voaray na tsy ilay taratasy napetraka. Sa ve tsy lara-pahamehana ho an'ny birao maharitra eo anivon'ny anteny meram-pirenena zany?
ahoana ihany koa ny mikasika ireo antota taratasy misy saroamby folo teny amin'ny HCJ na ny fitsarana avo mikasika ny fanenjehana azy ny fitsarana ireo mpitondra fanjakana ambony. Mbola ao ve ireny sa efa tantara tany aloha? Tsy hokotihana ve izy ireny amin'izao fotoan'ny fanavaozana izao ka ho hita sy ekeny rehetra fa miverina amin'ny tany tandalana sy miala tanteraka amin'ny fomba ratsy fanaony teo aloha isika? Efa fantatry ny rehetra mantsy ny fomba fiasa sy ny fomba fanao teo anefin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Ka sanatria ve iverina indray zany 3 volana teo aorian'ny tolona sy ny fitakiana fanovana natao? Rehefa miroso amin'izany fanavaozana sy fanavana izany, tsy ny rafitra fotsiny ihany fa ny olona sy ny toe-tsaina ary ny fomba fanao no tsy maintsy ovaina. Rehefa ny fanaiky nanolo-tanana fa hiaraka amin'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika, tsy midika ve izany fa handray andraikitra sy handray ny fepetra tandrify azy avy ka hanao izay asa sy andraikitra nandrana azy avy ny tsirairay avy? Hatreto aloha dia andrasan'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny mikasika izany rehetra izany, indrindra ny momba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny praiminisitra teo aloha ny Tsay Christian. Mivoyatrany no fametrahana tany tandalana eto amin'ny firenensika amin'izao fotoan'izao. Iny matoa andatsoratra mifandraika amin'izay ho an'ny androany. Fanitondra valiny arakaraka ny fahafahana mamaro eo olana naroso azy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Kolonely Randrianirina Mikael nandritra ny fionana tamin'ireo mpianatra ny université sy ny mponina tao Mahajanga. Fanavaozana ilaina fahafohizan-tena ny tsiraray ho ny filoha, fanovana toe-tsaina hiala mitsolotra izay miteraka fanambakana ny vahoaka. Hatramin'izay Christian Andriamieri no mitatitra ny Antsiprieny. Nahitsy tsy ny vilivily resaka ary henitry ny filoha nandritry ny fandraisam-pitenenany voalohany tamin'ireo mpianatry ny université ny Mahajanga ka nampatsiahy ny tebiteby sy ny fahasarotana ny ainan'ireo vahoaka malagasy tenany tolona teo anatrehany raha matahora sy didijadona teto amin'ny firenena ho an'ireo izay alaim-panahy hamilivily ny lalantsaina irosoana amin'ny fanavaozana ankehitriny. Mba eritrereto nanao akory fihetsehamponao isaky miala eto mahalala hoe aloha ino moa fanaovantsika azy aloha hoe crimogène iny ao balakaotso iny ao fisambora iny manao akory fihetsehamponareo miala eto isaky maraindray hanao amin'iny andro sanjay avao koa gn'anay miala maraindray an-trano nanao veloma valy amanalaky gn'anareo crimogène fa gn'anay basy tsy fantatsy ndrate ho faty na ho velo koa na ho voasambotsy ho gadra eritreretitsika ny fotoana reny de nareo ve de mieritseritsy hoe hagneky moramora an'io tsika am'le tolony ho simbana avao tsisy io amy resaky politika tadio fa nareo tanora ny teny mazava hoe izay tsy mila mpanao politika tamin'ireny sa tsy marina zay de resaky politika handravana an'le tolony tsy atoko zay mifanehatra aminay zay de teneniko eto mazava zay. Isan'ireo vahaolana atsoatsy ny fanamboaran-dalana mandeha aty amin'ny campusin'ny université n'Ambondrona manoloana ny fangatahana maro nataon'ireo mpianatra ankoatra ireo izay iaraha mifarimbona amin'ny rantsana aty an-toerana ny fanatanterahana ny famahana azy. Io PADEF 2 io zany famboarana ny lalana eto tampon-tanàna ny Majunga dia anatin'ity lalana makaty aminareo ty fa jusqu'à vavahady eo fa zahay eo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ndray afaka manampy foana ny mba zaka ny volanay pavé de le pavé ataotsika ty anatiny. Nalalaka ny fandraisam-pitenenana tato amin'ny complexe sportif nitondrany vahoaka ny Mahajanga ireo raharaha mafampana ny fandraika amin'ny fanohitohinana ny tombontsoa imbonana izay everiny maro fa namofopofona kiatrano an-trano sy kinamanamana ka nampanginana azy ireo hatramin'izay. Tafiditra tao anatin'izay ny raharaha Otivy-Boeny, ny fahaverezan'ny sambo AW, ny fandrarahana amin'ny CAP Arina anaty rano, ny fampananana asa ho an'ny tanora ary ireo fifanolanana ara-tany
izay iraisan'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Fepetraka fa teny fepetraka beny satria tsy eto rery manana ny olona io fa zay lalovanay dia misy daholo jegoto masina eto tena manana ny olona io daholo. Ny antony moa tsy vanamparako eto fa ny solution tadiavina hoe mba tsy hanaovanay fanapahan-kevitra sy tsy haneritreritry ampitsangana commission isaky ny faritra na isaky ny district koleara mbola hotanay nanaovana azy mbola avokanay conseil de ministre zany hoe izy daholo no mameno an'io commission io mba ahafahantsika mamatsika kely olona mitako reny maneran'olona. Vary 400 tonnes fanitso menaka fitaovana an-tokantrano izay avy tamin'ny fiadidin'ny Repoblika ny fanavaozana no efa tonga eto Mahajanga ho zaraina amin'ny Trabona tamin'ny faritra notsodian'ny Flo izay nandalovan'ny Rivodoza fitia teo iny. Tsy ny Rivodoza fitia no nandravy ireo trano 420 tao Tapakala, distrikan'ny Toamasina faharoa fa tadio tranga voajanahary tsy fahita firy. Raha ny fitantaran'ireo mponina tany an-toerana tafio-drivotra mahery vaika miendrika lelanafo no niainan'ireo mponina tany an-toerana nandritra ny 3 minitra teo. Efa tonga any an-toerana ny lehibe ny governemanta niaraka tamin'ireo minisitra sasany anjery sy nanolotra fanampiana ary namaro eo olana ara-tsosialy any an-toeran'ny Antsiprianjay. Loza voajanahary tsy fahita no nitranga tao Tapakala, distrikany Toamasina faharoa ny takarivan'ny sabotsy farany volana janoary lasa teo tokony tamin'ny 7 arivo. Tadio miendrika lelanafo no nandravarava ny tanàna nandritra ny 3 minitra. Tsy nisy niangana ny trano fonenana, ny biby fiompy sy ny fitaovana rehetra tao an-tokantrano ny fahon'ny rivotra avokoa. Taitra sy ny koropaka avokoa ny mpiray tanàna. Tamin'ny 7 sasany ariva efa maizina satria andeha nasa tongotra zaza zao andavarangana. De narigny feona rano ingoroka kara idina taiky vok de nzaka zanako tandragno tako hoe camion mama zany camion angala fasika ahawa tsy camion zany dina taiky de nanasa tongotra ilanjany igny zaza vity sasa tongotra anjanako ilany ny tselatry ambony tsy haiko nanazo an'tizy igny ny tselatra de afo ambana rivotra de mipipika kara magnano sodirira naniny avy takagny de maty atsika jesosy karapaka lavo zay zay koa lavo efitra tafiditra tandragno koa zay telo mianaka fa lavo bita baravaranga takio izy igny zany de nipony aby raha jiaby zegny nipony takio karanjany zany fandany tadio zany le izy fa tsy cyclone tadio de oziny sasany rambondanitra oziny sasany isy varatra zany fa tsy fantako letrina olana mbola tsy nitarakarana za ko tsy zena hitako ananjy izy mena ary izy nisy afo kara olo magnano sodiri indosiny mihodinkodina be lamba njaza jusqu'à zao tsy hita ny indosiny tonga de mihodina tadio mihodina kara n'io sy de zegny raha voarambany igny ny indosiny tagny sasany mipiripiretaka agnatin'ny rano akagny le afo tegna hita mihitsy afo latsaka fa le afo zany tsy nataony tantanity fa tagnaty rano fa izy zany tonga de nipohany aby raha jiabijiaby ambany tragno tonga de dalazy tavela fa hitany ananjy zany karaha zany fa viana fahafatesagna irany tegna marina marina ro anao mimoy fa tegna marina tampoka takio fraction d'une seconde tsisy raha andro nierikirika kely tsisy nagnampoe mbo hoe zay tonga avy nipetraka tito firtong rano by mahazo ane cyclone avagny fa tsara na hitarakaran'jay zay. Tsy atao tanàna lavitra andrina ny distrikany Toamasina faharoa raha ny nambara ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement raha nitsidika ny tanàna ny Tapakala taoriany izao voina izao. Ankoatra ny fanomezana fanampiana ireo traboina no araraotana ny namalina ny etaetany ireo commune maro izay manodidina ny Toamasina, isan'izany ny olany ristorina avy amin'ny Ambatovy ary ny olana Aratany. Fa ny teto aloha zany dia ny tena marina tadio raha ny teto amin'ity toerana ity zany no farana teto le Rivodoza fa nanimba zavatra maromaro ihany izy ary maro no ireo traboina no vonjena sy jerena zany ka zay ny antondehanay zany amangy endry zareo jeriny zava-misy aka koa ny fanapahan-kevitra na mifandray na tsy mifandray amin'ny Rivodoza moa fa ndresaka tamin'ny Madame le Maire teto dia misy zavatra maro no notakin'ny vahoaka ka mba ahafahana hoe maka hevitra aloha dia tsy miandro hoe verina ny Antananarivo tokoa tonga dia efa nanapa-kevitra zahay aty amin'ny terrain zany zay dia mijery ny zavatra tokony atao fa atao tsy atao tany lavitra andrina le izy fa zay azo fitaina aty toerana dia fitaina
zay ngamba ny tena zavanisy teo dia misy vizarana fanampiana ireo traboina zay nentin'ny BNGRC efa ao nentin'ny ministère ny population nentin'ny ministère de l'eau ary koa nentin'ny ONN na office national pour la nutrition zay raha mangaiky ny primature zay zany vohikava mahatratra tsy atao lavitra fa tonga dia tonga zahay hijeriny zavamisy dia manome ny fanampiana ary manapa-kevitra amindreo zavatra ny andrasana momba ny hoe ristourne any Ambatovy dia efa miteneniko teo madame le maire efa manomboka zany fandoavana an'ireny ireo arriéré hatramin'ny 2024 2025 dia efa tapaka zany fa ho averina amin'ny tokony sitraka azy dia torak'izay koa le olana amin'ny fananantany dia efa misy moa toro efa baiko napetraky ny filohan'ny fanavaozana ny République tamin'ny fandalovana taty Tamatavy dia ho apetraka le commission manokana handinika ny momban'ny famerenana ny sy ny fandokafana ny prescription acquisitive. Tsy nisy ny trangana fahamaizana na dia niendrika lelanafo aza ny fisehoan'ilay tadio. Trano misa 420 no rava tanteraka, misa 20 ny traboina raha nitatitra avy amin'ny lehiben'ny ny fokotany ao Tapakala. Biby fiompy sy volomaro no lasibatra sy ny faoan'ny rivotra, olona 3 naratra, tsy nisy kosa ny aina na foy. Vaovao ny toe-karena vetivety notazoma oromby 100 ny tany zanabola fototra araka ny fanapahan-kevitry ny komity ara-bola ny banky foibe ny Madagasikara. Heverina ho mety io hatratrarana ny tanjona fampihenana ny vidanga ny vidim-piainana ho 500 amin'ny fotoana antonony ary antohana ny fitoniana ara-toe-karena ihany koa. Natolotry ny BFM tamin'ireo solitena sehatra tsy miankina zany fanapahan-kevitra momba ny politika ny volo zany omaly ariva tsy aro rasoarvelona mitaditra ny Antsiprian'izay. Nanapa-kevitra ny komite ara-bola ny banky foibe ny Madagasikara na ny BFM nitazona ny toa directeur na ny tahafototra ho 200 mifanaraka amin'ny zavamisy ankehitriny itahiora ny fanazavana hatratrarana ny tanjona ampidinana ny fidangany vidim-piainana ho 500 efa hita ny fiainany fidangany izay vidim-piainana izay sy ny fitoniana tsikelikely eo amin'ny sandam-bolany ariary ho ny teo anivony BFM. Na izany, mety amverina indray ny tsindry amin'ny vidim-piainana ny fanalefahana loloatra ny politika ara-bola, mety hitarika amin'ny trosa tafahoatra sy ampitombo aingana ny vola mivezivezy mihoatra noho ny famokarana ka antony fanapahan-kevitra. No mariny manokana ihany koa ny fisiany tsy fifandanjana eo amin'ny tolotra ara-toe-karena sy ny avy ny vola be loatra mivezivezy ny antsena na ny surliquidité. Rehefa mijery zany zay araky ny teniko teo dia hoe amin'izao fotoana izao ny zavatra tena hoe mahavariana sy mapetra-panontaniana amin'ny olona hoe nahoana moa ny inflationtsika mbola tsy tena manidina any amin'ny 2 chiffres tao aorianany septembre 2025 dia mbola tratra foana le atterrissage 7,2 io ny atterrissage efa neritreretinay tamin'ny voalohany taona 2025 dia rehefa tena nanao an'ilay encadrement zay dia tratra le izy. Zay mampatonga anay hoe raha mbola tsy misy lalana mazava sosotrasa mazava azahoantsika mampiena ny l'État dia aleoaloha io satria raha vao manenana io tsika dia sarotra be ny mampiena mahazo an'izany hoe 200 points zany satria tamin'ny janvier 9,5 le izy heritaontsika 200 points fotsiny ny azo. Ankoatra izay, tsy miankina amin'ny banky foibe ihany nefa ny fampandehanana ny toe-karena raha ny fanazavana hatrany. Banque foibe dia ny ilany any fa ny lafin'ilany dia miankina amin'ny politika mpanjakana mihitsiny izay sisy dia idiran'ny banque foibe loatra fa anjarany ny ataon'ny banque foibe ny manome sosokevitra hoe izao no mety atao. Anisan'izany izay tena hoe nitrikitrehan'ny banque foibe hatramin'izay dia hoe rehefa manome asa ho an'ny sehatra tsy miankina ireo re tompoko aloavo ny volana fa tsy vita ny hoe manangana fotsiny fa mila mandoa, mila manome vola, mila mampatonga an'ilay fiodinan'ny vola eo amin'ny ekonomia izay zavatra izay. Nanaiky fitazonana ny tahafototra ho 200 io ny banky ara-barotra na ny banky komersial. Nanolo-kevitra ny fampiasana fitaovana ara-bola mifanaraka amin'ny toe-javamisy izy ireo, anohanana manokana ireo banky izay tena vonona sy afaka mamatsy vola ny toe-karena.
Nilaza ny banky foibe fa mbola ao anatin'ny dingana fandiniana ny fivoarany toekareny sy ny fifampidiniana amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina ho fanohanana ny fanarenana ny orinasa nasionaly nandritra ny fanolorana ny politika arabola tamin'ireo solotena ny mpandrarara toekareny avy amin'ny sehatra tsy miankina ny arivany omaly. Fividianana madio sy mangarara rekeny rehetra no tanjony hamfanavaozana irosotsika amin'izao fotoana izao. Ny hevitra maro mandritra ny fokoanan-doha-pirenena araka izany no andraisana fanapahan-kevitra mikasika izay hony teo anivon'ny CENI. Andrasana ihany koa ankilan'izay fe-kevitra avoaky ny iraka manoka amin'ny firenena mikambana. Mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Mandray ireo mpamitahiraka ny firenena mikambana anao tombana mikasika ny fifidianana i Madagasikara amin'izao fotoana. Ny resaka fifidianana izay isan'ny fototry ny fitakiana fanavaozana nataon'ny vahoaka malagasy no ireo osoka, alabato, amboletra sy disadisa samihafa nandritra sy tahorinan'ireny fifidianana ny tanterahana teto amintsika ireny. Notakiany malagasy iray manontolo teo anatrehan'izany ihany koa ny anafoanana ireo rafitra niteraka fisaraham-bazana teto amintsika noho ny fikatsahana tombotsoa manokana sy ny fitiavan-tseza ka isan'izany ny CENI sy ny HCC. Miandry ny hevitry ny malagasy amin'ny fikaronan-doha-pirenena ny fanapahan-kevitra ho raisina amin'izany sy izay mety sy ny fifidianana izay oloholon'ny Madagasikara hoy ny filohan'ny CENI. Miainga avy ao amin'io fifampidiniana na io dialogue national io no anapahana izay rafitra rehetra hitondra ny firenena, amin'io no anapahana ny lalàna hitondra ny fifidianana. Noho izany raha jereny izay lalan-tsay napetraky ny fitoram-panjakana izay dia tsy ety angamba no hoe anolotra volavola tety-andro anatotosana fifidianana rafi-panjakana anankiray na androm-panjakana anankiray mialohan'ny azahoana ny hevitry ny vahoaka amin'izay fikaronan-doha-pirenena izay. Noho izany dia tsy mbola mieritreritra ny anolotra n'izay tety-andro anatotosana ny fifidianana loholona izay aloha ny aveto amin'ny vahoamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ankilany nanamafy ireo solotena iraky ny firenena mikambana nandritra ny fionany tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany fa mbola mitoy ny fakana hevitra sy ny fionana amin'ireo androm-panjakana, mpanao politika, firaisamonim-pirenena sy ireo rafitra mijoro ka aorian'izay vao isy fe-kevitra hotsoahina. Tanjona ny fanohanana ny Madagasikara amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana izay fifidianana ho avy. Donc nous sommes en train d'essayer de rencontrer les différents acteurs aussi bien au niveau mbola ao anatin'ny fiainana amin'ireo mpandray anjara samihafa izahay izao ny governemanta, ny mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena hamantarana sy hahafahana mamoaka tsoa-kevitra. Ny any fantatray raha namaky gazety izahay avy any États-Unis dia tonga eto izahay hahazo vaovao sy hijery ny zava-misy. Arak'izany aloloatra izao raha hanome valiny ny fanontanianareo. Donc il est trop tôt peut-être pour vous donner une réponse exacte à votre question. Ny faha-efatra amby folo ny volana febroary ho avy izao raha tsy hivona no hifarana ny iraka tanterahan'izy ireo eto Madagasikara. Ireo mpiara-miomby nantoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny Madagasikara ireo izay samy efa nanamafy sy naneho ny fahavononany hanana ny Madagasikara fifidianana madio, mangarahara, tsy mitanila rekeny rehetra, isy ny fitoniana sy ny fanavaozana marina. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toe-karena. Tsy tokony misy antony hafitsony ampitsarana ny fandrarana indrindra ny fanondranana volamena eto amintsika. Hony teo anivon'ny fomana ny Fédération des Opérateurs Miniers Malagasy. Efa mipetraka avokoa ny adingana amin'ny fanaraha-maso ny fampodiana vola vahiny nambara ho sakana hatramin'izay ka andrasana ny fanapahan-kevitra izay isan'ny ANDB amin'ny toe-karena ary anala ny aiainy maro ihany koa ny Antsipriana. Nanala ny gejana matotra ireo mpandraharaha renan-kibony tany efa ho 12 taona izao ny fanapahan-kevitra ny fitorana fanavaozana tamin'ny alalan'ny ministera ny renan-kibony tany nanokatra ny fahazoan-dalana itrandraka. Zava-dehibe ho an'ny mpisehatra sy ny toe-karena io hoy ny teo anivon'ny FOM na ny Fédération des Opérateurs Miniers Malagasy saingy fotoana ihany koa izao anokafana ny fandraharahana indrindra ny fanondranana volamena. Makasika an'ilay volamena manokana indray za mino hoe tokony tsy ho ela dia hiverina ireprendre fa na izany na tsy izany ary mipetraka foana ny aia ao anaty lista satria izao nisy tamin'ny fotoan'androny nylazaina fa hoe tsy ampy ny
raha patrimoine de vie zay tamin'ny volamena nanakatonana anazy avy eo anefa no fehezin'olombitsy l izy rehefa nisokatra avy eo zay zany le ahiatsevanana izay prétexte zay nefany a de tsy ampy anakatonana an'le izy ny fanjakanany tsy nanao ny asany tamin'ny fotoan'androny a tsy nahavitana anaraka ny opérateur tamin'ny resaka raha patrimoine de vie sy ny rehetrarehetra actuellement mazava tsara ny lalàna napetraka hoe miainga amina advance payment zany hoe efa presque apuré zany le plus ou moins apuré zany le raha patrimoine de vie zay vo iainga le exportation ho an'ny volamena donc amiko tsy hitako a zay tokony a tsy sokafan'le izy ankoatry ny olana amin'ny fanaraha-maso ny fampodiana vola vahiny isany nampitsahara ny fitondrana teo aloha ny fanondranana volamena ny taona 20 izay efa nandraisana fipetra entitra tokony ampiaina ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny trafika samihafa manodidina ny volamena ihany koa ny fisokafana fangatahana hitrandraka ankehitriny faharoa raha mahakasika ny aty amin'ny lafa mipermis indray hoe be loatra le iny izy ty le olona manao exploitation illicite aty amin'ny sisiny ny tsy fampin'ny permis ange mahatonga an'izany e lasa manaonao foana le olona rehefa tsy ampy le permis donc zany a eo fotsiny zany ny tiako tenenina hoe tiatsika irindra sy ilamina io de metsika an'le anala izy fa ny balizy a mila petraka atao mazava tsara zany le contrôle koa anatin'le izy eo am'le teneniko hoe ny ahiatsevana zay zany a lasa misy olona sasany alaim-pana hoe so de ba prétexte hoentina ifehezana olombetsy alizy koa izy zay moa atsipany tady ny atandroko ny omby anjaran'ny tompony andraikitra no mahita an'izay ana fa mino a fa tsy ho izay le zava-misy mizara telo mazava ny teboka nampitsaharana ny fanondranana volamena teto Madagasikara araka ny note navoaka ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny 12 septambra 2020 isan'izany ny fanodinana ny CAP arina indrindra ny ady amin'ireo trafika samihafa rehefa nanjaka ny fanondranana antsokosoko toy ny raharaha volamena 3.70 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo ny volana Desambra 2020 sy ny maro hafa telo taona atiorina izany hoe ny volana Martsa 2020 vao nambara ho nisokafana indray ny fahafahana manondrana volamena saingy toy ny malo tsy miova ny zava-misy na teo aza ny fipetra noraisiny antony anerany forme ny fitondram-panjakana ny amirenana ny fanondranana amin'ny laoniny rehefa mazava ny fitsipy-dalao isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity niakatra fitsaran'androany ny raharaha fangatahana fandravana ny Colisée ao anaty rova nangatahany ray aman-dreny ara-drazana sy ny maro hafa ankoatra ny fanesorana ny Colisée amitaky ny amerenana ny anaran'ny rova ho rovana Antananarivo ihany koa izy ireo ny antsiprian'izay tsy rovan'i Madagasikara no namoronan'ireo mpanjaka sy ray aman-dreny ara-drazana tany aloha ny anaran'ny rovan'i Madagasikara amin'izao fa rovan'Antananarivo hoy nisy olo-tenany lehibe ny fianakaviam-benina andrina ka takinany amerenana an'izany anarana izany. Ny takinako izany ny famerenana ny anarany hoe rovan'Antananarivo fa tsy rova Madagasikara mihitsy mazava lehibe an'izay dia satria zay nanaovan'ireo mpanjaka fianakaviam-benina azy taloha dia tazomina amin'izay izy. Manaraka an'izay dia miresaka amin'ny raharaham-pirenena ihany tsika tokony amin'ny fanajana ny soatoavina fanajana Andriamanitra dia ny fanajana ny soatoavina malagasy izay ny tokony haingana amin'ny fanovana ny lalam-panorenana izay eritreretina atao amin'ny fitiavana firenena. Ankoatr'izay, takina ihany koa ny fanesorana ireo entana sy zavatra tsy misy ifandraisana sady tsy tao amin'ny rova talohan'ny taona 2020 ka anisan'izany ny Colisée. Fanesorana ny Colisée fanesorana ao amin'io rovan'Antananarivo ireo zavatra izay hita fa tsy tokony hipetraka ao satria tsy misy fandraisana vatana amin'ny tantara ny rova io sy izay mipetraka ao. Raha ohatra ka avelan'ny fitsarana laza ny fitsarana hoe na ny fanjakana hoe avela ao Colisée io dikan'izany dia lasa président io zany hoe raha misy firenena any aoriana dia manao golf dia mahita izy fa ny zany golf zany dia lalaon'ny tian'ny taranak'andriana any Angleterre sy ny maro any dia ho asiany terrain de golf koa ao dia tsy afaka nanonitsika satria efa lasa président le zao. Manoloana ireo karazana fanotana fady toy ny fanorenana trano
eo amin'ny toerana masina eny amin'ny rova nametraka fitoriana sy fitarainana teo anivon'ny fitsarana ireo avy amin'ny fianakaviam-be Nandrina Itomerina sy ireo mpandala fombandrazana ary ireo mpiaro ny vakoka eto Madagasikara niakatra fitsarana androany ny raharaha momba izany ary hivoaka ny 20 febroary ho avy izao ny didim-pitsarana raha ny fanazavana. Isendodve teo anaty dokam-barotra fosika trangam-piarahamonina teny Tositeny ny tanàna sy tongotra kiza manodidina ny 7 taona hita tamina toerana roa samihafa teny an-toerana Androany maraina. Eo ihany koa fanadihadiana mikasika ny ataontsika hoe fahatapahan-jiro izay miha mahazo vahana amin'izao fotoana izao. Santionana ireo vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Aza misaraka aminay. Ny soldat d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 20 janoary hatramin'ny 20 febroary fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany. Mividana entana amin'ny alalan'ny vente à crédit mirindra ary alohavitsy kelikely hatramin'ny 30 volana. Ny soldat d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany manomboka ny 20 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainan-kahalalahana. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo aina. Ferty, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. Efa full taona mahery zao nisiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Za aloha tena efa ela ny afapo e satria izy no vovo-tsavony mandahatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakala tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako e. Tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany defa hoe extra propre. Tompiny fahadiovagna. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Andavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mitunda vitamine C. Jumina. Ni goûter naturel, c'est pirate, faut tenir réel. Parfait orange, fraise et coco. C'est parfait, Marisa Carazza. Jumina. A gagner roche, alle tenga torche. Mina meterna. Tongindray ty taom-baovao. Izaraina hiafaliana aminao, bebe coucou. Ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao. Naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Zay atao miasa dia voninahitra ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024 ataovy hiasa. Ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky antsika.
Trangam-piarahamonina avy hatrany no anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ala ity. Tanana sy tongotra ankizy manodidina ny 7 taona no hita tamina toerana roa tsy mifanalavitra. Tetsy Apasika Andranomainty maraina teo, tsy mbola fantatra mazavatra eto ny fiavian'ireo ratsana ireo. Saingy labozia iray mipetraka teo akaikin'ilay tanana hita no mampiaya ireo mponina eny any toerana. Ny Antsipriany. Ny maraina teo tokony tamin'ny enora sasany, aterana ny andro mponina tetsy ambadiky ny Michel Lampasika Andranomainty, raha nahita tanana sy tongotra ankizy sahabo teo amin'ny 7 hatramin'ny 10 taona teo, napetraka teo anoloan'ny elakelan-trano tsy lavitry ny toerana ifamezivezen'izy ireo. Nahitana an'ilay izy tamin'ny maraina, nisy rangahy tery amin'ny latsaka tery amin'ny tsy latsaka moa fa tava nitsoaka hono izy dia tatry amin'ilay nakaiky mètre feno tao le rangahy. Dia tao anaty tsikafi tao, dia niantso anahy le any madame Lucie andao fa misy rangahy tsy mety mialo anaty tsikafina mihitsy netsiny, dia lasa nandeha teny. Dia raha fahitanay le izy dia lasa nandeha niantso polisy zay. Dia avy eo zay tao amin'ny monsieur le maire. Dia raha tao amin'ny monsieur le maire zay dia hoe izy andana izy madame Lucie miantso polisy izy mpitandro filaminana. Dia niantso an'le polisy zay dia tonga teo moa tompoko le polisy sy ny gendarme. Dia rehefa avy eo ato izy monsieur le maire, madame Lucie andana izy jereo fa misy fatina tanana zazakely zany eo amin'ny elakelan-trano ao izy dia andana aloha jereo fa za mbola misy alehako. Dia nijery teto tompoko dia teto le tanana zazakely manao ohatra zao. Dia ity efa mitsovaka dia miaraka amin'ny labozia efa nirehatra le labozia zany. Fa efa ny labozia manko raha mbola tsy ampirehetina dia fotsifotsy le lahany fa labozia efa nirehatra teo amin'le tanan'le zaza niaraka n'le tanan'le zaza teo. Dia teo moa zany ny mpitandro filaminana efa tonga teo ny dokotera, gendarme nijery an'le izy teo. Dia rehefa avy eo indray hita tery amin'ny anina tery indray ny tongol'le anankiray, tongol'le zazakely anankiray tetsy amin'ny fefoloha tetsy. Dia hoe madame Lucie ozy izy ery indray ozy izy ny tongol'le zazakely anankiray. Dia lasa nijerevana teny niaraka mitandro filaminana moa zay tompoko nijery azy teo dia hita teo le izy dia natao tao anaty sachet dia nentina taty. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny tena antony sy ny fiaviany tongotra sy tanana ankizy. Hita tamina toerana tsy mifanalavitra io saingy ny fahitana labozia iray teo akaikin'io tanana ankizy ito no miteraka hiao an'ireo mponina, ka antony mahatonga azy ireo manany amin'ny mety nanovina sorona ilay ankizy. Raha amin'ny zazany ray aman-dreny dia le ankizy zany mila jerevana tsara, ny ankizy mianatra mila terina, mila alaina, ny ankizy eo an-tanàna koa zany jerevana daholo satria efa zany ary zao ny zavatra misy zao zany dia lasa mampalahelo fotsiny le ray aman-dreny. Le telo zany raha fahitana azy na ny mpitandro filaminana ary dia niteny natao sorona le zaza. Na izay koa ary zany nahita hoe satria ahoana ary zany natongava le tanana sy ny labozia teto. Raha tsy hoe nisy nitondra zany io, fa raha tsy possible io hoe tany anaty rano nentiny alika tany fa teto zany dia natao sorona zany io zaza io miaraka an'le labozia. Tonga teny an-toerana nijery ny zava-nisy ireo mpitandro ny filaminana, médecin chef eo anivo ny CSP2, ny ben'ny tanàna ary ny teo anivo ny fokotany Anosy-Masina. Taorian'izay, nentiny mpitandro filaminana ilay lehilahy mampiahiahita ny ireo mponina, naterina tany Morga ihany koa ireo tanana sy tongotra ankizy hita ireo. Andrasana izay mety ho toy ny tirara ity. Miresaka an'izay trangam-piarahamonina izay hatranisika araka ny vaovao farany azo nodimandry ilay iray mpianakaviana latsapotaka teny ambony moto teny Ankadibe Ambatomirahavavy. Efa tonga nakan-drazana teny an-toerana ny fianakaviany taorian'ny antso natao tamin'ny tambazotra sosialy tsy naninona ankilan'ilay zaza araka ny fitateram-baovao hatrany. Fanilanja sora-bavetiny roa itranakeny amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka indray androany. Ireo mpiasan'ny CTC 19 noho ny fitakiana izay nataon'izy ireo efa nanomboka tamin'ny taona 2024 dia ny andraisana azy ireo ho mpiasa mpanjakana tsy hijanona izy ireo raha tsy mivala ny fitakiana. Raha ny fanazavana Entsora Soary Malala no mitatitra ny fanadidiny.
nanoho ny fitakina izay efa nanomboka ny taona 2024 indray ireo mpiasan'ny CTC 19 na ny centre de traitement Covid-19 androany. Lohalarana amin'izany ny ampiharina ny fifanarahana izay natao tamin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpiasa nanampy tamin'ny ady ny valana aretina Covid-19. Ireo mpiasa izay tsy mbola nahazo fihaonana tamin'ny tompon'andraikitra efa taona nanaovana fitakina. Valomafapolo zany mbola tsisy fa hoe miandry efatra taona zany zay zany zao nampiandrasana hoe miandry fangatanay zany dia ho ampiarina zany le conseil de ministre tamin'ny 27 avril 2022 recrutement massif ny CTC. Fitakina aloha zany zao ny ataonay satria zay tsisy zavatra afaka ataonay. Tsy ampy mampiasa amin'ny fahasalamana raha ataontsika hoe tamin'ny Covid iny fotsiny izay reto ny tena nameno ny hôpitaly. Afatra omena ny mpitondra fanjakana zany mba hijereo izahay satria maro ange ny olona ambony teto amin'ny firenena, maro ny vahoaka nitsabonay tratra ny valana aretina iny angambany maro ny olona nilikilikana tamin'ny valana aretina iny fa resinay le izy ary rehefa resinay le valana aretina dia tsika malagasy angamba amin'ny fiara voalohany tamin'iny hoe resintsika le Covid-19 satria tena aretina tena natahorana zao tontolo zao iny aretina iny nefa sakinay nijoro tao anatin'izany, maro ny namanay maty tao anatin'izany. Ny lanja sora-baventy ny roatra nakeny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ireto mpisehatra amin'ny fahasalamana ireto androany tsy hijanona izy ireo raha tsy mivaly ny fitakina andrasana ny toyany rara. 5 andro androany no tsy nandeha ny jiro teny Tsiadana ambany atsimo secteur 3 noho ny fianjeran'ny andrin-jiro ny Jirama raha ny fitarainany roponina manjaka vokatrizay ny alabotry eny an-toerana ankehitriny. Daniela Minorso. Miverina mahazo vana indray amin'izao fotoana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny filazana navoaka ny Jirama anaty ny page Facebook-ny. Vokatry ny fahasimban'ny foto-drafitrasa famatsiana herinaratra taorian'ny fandalovan'ny rivodoza fity no mitatrika fahatapahan-jiro amina faritra maro samihafa amin'izao fotoana. Ho an'ny tetsy Tsiadana secteur 3 ambany atsimo izao, 5 andro androany no tapaka ny jiro teny an-toerana noho ny fianjeran'ny andrin-jiro iray izay mamaty jiro amina tokantrano anjatony maro eny an-toerana. Tranga izay tokony ho jerena akaiky ireo mponina. Nanomboka 5 andro androany izay tompoko ny tsy nandeha ny jiro tety aminay ny vokatry ny fianjeran'ny tamboa eo amin'ny faritra secteur 3 eto amin'ny fokotanin'ny Tsiadana io. Noho ny fianjeran'ny tamboa dia voasariky le tamboa ny potoan'ny Jirama dia nitarika fahatapahan-jiro tamin'ny manodidina rehetra. Maromaro mihitsy ny tokantrano voakasiky le fahatapahan-jiro satria ny tena moa tompona andraikitsy aty amin'ny sekitera ny tenako izany no filohan'ity faritra fahatelo ity dia betsaka ilay olona ny tonga manao fitarainana tsy dia hoe fitarainana manaona moa izany fa vokatry le jiro ihany. Vokatry izay fahatapahan-jiro izay mirongatra amin'izao fotoana ny alabotry eny Tsiadana ambany atsimo amin'izao fotoana. Mazava ary ny andro eo ihany ny mpanao alabotry dia fatany tsara satria tiana manamarika moa izany fa ilay mpanao alabotry tsy dia lavitra eto an-tanàna ihany dia fatany fisiany io fahatapahan-jiro io dia mampirongatsy azy mba manao manantanteraka an'ilay alabotry, mamaky trano, makavilanin'ny olona ohatsohatran'izay ilay izy. 5 andro ny ainana tanaty aizina. Androany vao tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana ny teknisianina teo anivon'ny orinasa Jirama. Ankoatra ny Tsiadana, toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina ihany koa amin'izao fotoana no misedra izay fahatapahan-jiro izay. Menana miakatra ny tanjaky ny jiro tonga ao an-tokantrano, fitaovana elektronika maro samihafa ihany koa ny simba sy potika vokatra izany. Ny fitin'ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny Cool TV tamin'ity androan'ity indray nondao arahantsika vetivety. Ho tonga ny Mauricie androany alarobia 4 febroary 2024 ny ministry ny fitsarana Faniro Soerinavo araka amin'ny vaovao navoaka ny gazety Mauricianina. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ara-dalàna sy eo amin'ny firenena rotonta, indrindra ny ady amin'ny évasion fiscale sy ny kolikoly ara-toekarena, fitsidiana tsy hijanona amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa ara-pitsarana ihany raha ny fanazavana. Etsakilany marihana fa mbola mitohy ny raharaham-pitsarana mahakasika ny Mamo Ravatomanga anatin'ny opération Lovolapo iandreketan'ny Financial Crime Commission na ny FCC. Teboka 4 lehibe no nasongadin'ny ministry ny fampiroboroboana ny Aitao, Arakajy Mirindra, ny poste, ny fifandraisan-davitra. Tsy haitraitra ny internet ho izy fa zo hosotrahan'ny rehetra ny fantarana ny tambazotra sy ny foto-drafitrasa. Maro ny ezaky ny fanjakana amin'ny fanamafisana ny tambazotra satria mitombo be ny olona mampiasa internet. Ny fampidinana ny vidin'ny internet
isokatra bebe kokoa ny fifaninanana eo amin'ny opérateur ka efa nienatra ny amin'ny 700 ny vidin'ny internet tamin'ny faran'ny volana janoary ho an'ny apandra raha misehatra amin'ny fifandraisan-davitra sasatsasany. Ny fanavaozana ny asa-panjakana sy ny fitaovana ary ny fahavatra dia ny fanofanana ny tanora sy ny fanomezana azy. Andray anjara amin'ny fiadina ny amboaran'ny taranja basket lalaovin'olona 3 atao an'ny Thaïlande amin'ny 17 ka hatramin'ny 15 ny volana Martsa 424. Ny tompontaka ny Madagasikara 524 ankoa lehilahy sy vehivavy. Firenena mandray anjara amin'izany i Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Canada, USA, Espagne, Australie, France, Chine, Serbie, Thaïlande ary i Madagasikara. Amin'ny volana Jona 424 kosa ireo ekipa malagasy no hiatrika ny fiadina ny amboara eritany izay ho tanterahana any Pologne amin'ny ity taranja ity. Eritaona ihany ny fiampitoana nankatoavin'ny olona Amerikana omaly makasika ny fanohizana ny AGOA izay nosoniavin'ny Donald Trump tamin'izany ahafahan'ireo firenena afrikanina tia atsimon'ny Sahara mahafeno ny fepetra manondrana entana tsy misy abatseranana any États-Unis. Isan'izany i Madagasikara raha toka 3 taona no lany teo anivony anteny miram-pirenena Amerikana nitapaky ny volana Janoary laza teo. Manankera izany nanomboka tamin'ny 30 septambra 2024 satria misy effet rétroactif hatramin'ny 1 desambra 2022. Filaminana any Atsimo Atsinanana nankatoavin'ny teo anivony fitsarana ambaratonga voalohany tao farafagnagna ny fampiarana ny dina tsy mavandy araka ny fangatahana nataon'ny préfet tany an-toerana ny 5 desambra 2022 lasa teo. Izany dia entina andrindranana rafi-piainana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ny fandriam-pahalemana ara-tsosialy ao amin'ny faritra Atsimo Atsinanana. Dina izay nambaran'ny teo anivony fitsarana fa tsy mifanohatra amin'ny lalàna manankery eto amin'ny tany sy ny firenena. Toy izao indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Cool TV androany. UNICEF sy OIT nanome karatra mena ho an'ny fampiasana ankizy. Nanamafy ny fanoloran-tena ny UNICEF sy ny OIT na ny fikambanany iraisam-pirenena momba ny asa amin'ny famaranana ny fampiasana ankizy. Ny ankizy izay mananjo harovana hisitraka fanabeazana sy ny hoavy mendrika. Manodidina 730 tapitrisa eo ireo ankizy anatin'ny tontolon'ny asa iran'izao tontolo izao. Ho an'ny Madagasikara efa mahatratra hatrany amin'ny 700 izany ho an'ny ankizy 5 hatramin'ny 70 taona. Ny faritra Matsatra ambony sy Androny tena ahitana taha-ambony indrindra izay efa mahatratra hatrany amin'ny 500 sy 200. Azo atao tsara hoy ny UNICEF sy ny OIT ny mampitsaratra ny fampiasana ankizy raha toka miara-mientana ny rehetra. Misa zato ireo tsena etsy Analakely esorina anaovana lalana raha nambaran'ireo mpivarotra. Tombontsoan'olo tokana ho izy ireo no antony akavelotarain'ireo mpivarotra manoloan'izay ankilany efa voava amin'ny ampahan'olona n'ireo mpivarotra tetsy amin'ny pavion Analakely ho ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny antsiprian'izay. Tsena misa zato etsy Anjomakely no esorina anaovana lalana idiran'ny fiara raha ny fanazavan'ny mpivarotra. Ankonana maro no mivelona eto izay efa ho 10 taona ny varotana teo an-tsena ho izy ireo ara-dalàna ny fivarotan'izy ireo saingy kasain'ny olo-tokana ho alana amin'ny toerana io. Hiakatra fitsarana androany ity raharaha ity noho ny fitoriana nataon'ny olo-tokana io. Nanamafy ireo mpivarotra fa tsy eken'izy ireo ny hanaovana ny tsena ho lalana ka mangataka izy ireo ny hijanona eto amin'ity toerana ity. Tady anaovana lalana hiditra ato amin'ny toerana trano ato ambadika ato ity. Raha ny tokony ho izy dia tokony commune zany nampahafantarina an'ity zavatra ity kanefany dia izahay mpivarotra indray no torian'ilay olona fa mpivarotra mipetrapetra-poana hono izay eto fa tsy mpivarotra ara-dalàna. Nefa ity zany no manamarika fa ara-dalàna izay. Izahay dia mandoa ticket isanandro. Na misy manana patate eto amin'ity tsena ity na sena nanao carte biométrie izay. Ankoatr'izay efa nahitana maromaritra iraisana ireo mpivarotra etsy amin'ny pavion Analakely sy ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny ofatsenan'izy ireo saingy mangataka ireo mpivarotra ny ampitomboana ny fiatrandro ahafahana mandony vola noho ny fahasairanana izay lalovan'izy ireo. Presque efa naloa daholo naloa volana Desambra 2025 zany ofatsena satria iarahantsika mahita zao fa manetana izay zao dia jerevinao ny olona rehetra mandony vola ato. Araka ilay zava-nisy izay notanterina teto dia nisy mifampiresahana tamin'ireo an-tanan-tohatra na mahaloatra eto izay apahany ny fangatahana. Mila jerena ny tombontsoan'ireo mpivarotra manara-dalàna hoy ny fitarainana. Tokony andraisina fepetra ihany koa nefa ireo minimandika izany raha ny fanazavan'izy ireo na eo aza ny fandraisana andraikitry ny commune. Fanatanjahantena ho an'ny mpiasa mpanjakana. Maro ny tsy fahatomombanana hita sy ny fandikan-dalàna tsikaritra ka tsy ekena ny rosoana amin'ny fividianana ny zoma 9 febroary ho avy izao ireo solitena ministera sy androm-panjakana misehatra amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny AZF
Lalony azy efa manaraka izay tokony atao any manakara raha tokany tao hamahajanga no nandray azy farany andao raha antsika amin'ny fanampanazavana. Ny fanomezana ny filoha teo aloha alalana ireo staff technique ho mpifidy vaventy na grands électeurs izay marina fa izy ihany no manendry azy ireo. Ny firotsahako fidin'ny candidat iray efa mitazona andraikitra filoha amin'ny fikambanana ara-panjakana. Noho ireo antony rehetra ireo dia ambaranay fa toherinay marindrano ny fanantanterahana ny fifidianana izay ho filohan'ny AGF ka saina hatao ny zoma 9 febroary 2026 ho avy izao. Araka izany dia takina ny fanaovana asiza andraisany mpisehatra rehetra anjara. Takina ihany koa ny fanovana ny rafitra hanatsarana ny tontolon'ny AGF. Takina ny fandraisana fepetra ny candidat tsy manara-dalàna. Maresaka iraisam-pirenena vetivety maty nisy ny tifitro omaly tao amin'ny trano fonenany any amin'ny faritra andrefan'ny Libia. Ny zanaky ny filoha libianina teo aloha. Lehilahy miisa 4 ny rongobaso no fantatra fa nanafika azy ity zanaka Kadhafi ity izay no heverina fa handimby azy amin'ny sehatra politika. Taorian'ny fionganana sy fahafatesany volana Oktobra 2022. Tsy ahivina fa isandro nametraka ny tota-taratasy firotsaham-pifidiana ny tenany ny taona 2022. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany hankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa fa ho amin'ny raha-pitondray ary veloma tompoko. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec Yassir, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.